atolotry ny Bira Radio sy ny Mamiratra Group ho anao izao alina izao. Ny tantara indray miaino nampitondrana ny lohateny hoe Nofy Mistery. Diapeny ny Faniry Randry. Ireo anome aina ny tantara: Sarbitso, Mirana, Patricia, Manantsahaza, Eric, ny aina NADL ary Patrick. Nandrindra sy nanantotosa, rindra tahina Rakotondrasoa. Mika! Oltiry Mika! Andraso loletsy ah! Avela ihany. Saika tsy satrako ity ala. Laha koa ny somary lavalava dingana ihany nefa tsy mba lava mahia sady forma tsara mihitsy raha samy tovolahy. Zay indray le sy tisy mivazovazana. Hita lesy fa marina izaniko. Aleo le zano any. Fa hono ity. Inona tsy nahatongavana laza no mary. Nefa mba ny voalohany tamin'ny troisième année iny. Ka nisy asa kely hitako point isa zay ity dia nataoko aloha. Ela ihany fa hitany lava anty mipetra-drery tsika dia tena mila vola e. Sady haiko nefa mbola tsisy ninona loatra koa tao e. Marina sady mety ny an'ilay. Le mpianatra amin'ny université kokoa kely izy tena mampimevy le fampianarana izay. Fa zao hoe misy tantara-tantaraiko amin'ny laty. Raha vonina eny moa ilahy zany. Asy hoe lavalava ihany le izy fa nefa dia izy loha mahafinaritra e. Alefa soa mandrapahatonga kely le. Zao ary le tantara e. Tantara tamin'ny ala le izy zany alohan'ny atory. Le lorangai connecta kely alohany atory. Anontany any raha tendriko hoe inona tena tsy nahatongavany ry tamin'le voalohan'le andro iny. Andro ny troisième année mantsy iny. Nefa le ry dia niteny fa hoe ho avy. Izy ty tsy en ligne akory. Kamo mihitsy. Inona zany mba resahany eto e? Ny tena koa ty célibataire ka tsy mba manana olo tiana hereta toro mihitsy. Enjana ihany ka. Aleo raha angamba toro sady zany e. Sa efa mivalo sasany. Ao no hery tena koa. Sady tia anaty ala be aty mihitsy. Efa ne dia natonona nataoko teo am-pandriana teo izay nitsaroko farany. Sa ve dia nisy mibata teo ala. Mahagaga anahy ihany izao a. Sady za tena nanao akanjo mandry dia lasa niovan'ity indray. Ary maninona tokoa ny findaiko. Fa inona ary ny anton'izao e? Sady marina raha mba misy resoa aty. Tsisy afahana miantso an-tendry mihitsy na miantso manam-pahefana. Mandeha ny fotoana fa aloha hitady tanàna afaka. Raha efa mivalo ve izao? Raha fijeriko an'izao masoandro izao aloha efa mivalo a.
ahoana izay mpanjaka zao le roa mino afa efa lehibe lahy zao satria efa mandray fa efatra amby roapolo taona layla eny tata ny tiako lazaina amin'ny lahy le roa dia zao efa mandroso ny fahalehibeazako ka mila mianatra tsy kelikely ny fitondrana fanjakana eto amin'ny tandrazana lahy fa tsy variana manadalandromeva sy rifara reo tovavy eto an-tanànareo fotsiny za kosa ny ry dada tsy hoe manadala vehivavy fotsiny fa mba mitady izay andefo mandrika ihany za araka an'le volazanao hoe efa lehilahy lehibe za zaoko ka raha ny hoe mianatra mitondra fanjakana indray aza matahotra ianao ry dada fa efa haiko atsipiriny momba ny fitondrana tanàna io za mpina kely fotsiny dia ao tsara tsy misy tomika io tsara zany anaka fa rehefa tonga taona tsara ilahy dia afindako amin'ny lahy amin'izay ny fahefana rehetrarehetra fa ray mpanjaka tena very marina efa misy sasany mahery zao rezomo zany dia tsy misy fika mihitsy tsy ho ihany aloha fa mba batery miaritra ihany ty ndreo ihany koa ty sako atao fitondrako mianatra ty misy chargeur dia misy powerpoint tsy ho ihany mandeha amin'ny herin'ny masoandro tena ohatran'ireny olona hoe nalefa nanao mission reny mihitsy za dia inona zany ty misy ady sy pasiko atao anatiny raha ny fahitako an'izao ala zao aloha dia tena tamin'ny andro mifahiny mihitsy aty ve tsy mbola isy olona mizaraka raha izy koa ary tsy alako ninona nanao za fa alan'akondro ary tena azo vaventy be sady be ravina sady tena mikisotroka be nge izy zany ary aloha sina fipetrahana mihitsy ka zako mbola mba hakaina kely fa reraka mbola misy ho tantara ihany ty tonga sady lesy tsikitiko aleoloha isy rehefa mirava amin'ny atoandro indray to isako ny tantara aleoloha hiatrika kely ny atao am-pianarana indray fa na izany azy aloha lesy dia tena mba hafa ihany tety nofony lahy ty aizako lesy dia izany lasa zanaka-mpanjaka laha ty koa lesy dia mahampine mihitsy ka le zavatra atao am-pianarana teo ka tokony mba hazavany lahy kely amiko aloha fa dia tena aloha lesy dia hazavako amin'ny lahy zany raha riva fa na rehefa antsika mandra-piverontsika miditra rehefa avy eo aloha dia toy izy aloha le fitantarana amin'ny nofony lava zaly ty tena aliana eny ary
Ho fahazavako amin'ilay eny ihany. Maika iverina zanak'ampanjaka mantsy sady amin'ray koa manko tsika vao miditra dia mba manana fotoana lavalava indray lahy tantarana anazy. Ok ary. Zay a. Izay fotoana izay ka aleo amin'izay tsangana teto dia hanao nyity voahanan tata. Hoay maty ao marina, inona ry biby lavarak'izay matavy be io, sady tena nialokaloka be eo amin'ny hazo toy izy. Ny lohany sady nijororoka be taty ambany taty. Tena manaitraka. Tena lorona nga atao an-tanana ihany tia tsy mahafatia. Sao dia misy biby dimy tonga tampoka eto indray. Meva Fara, mangina aloha indria. Ohatrany misy olona mikasokasika be ingana ambadika an'izany. Ka izay mihitsy angeny sika tsoko ansety eo e. Aingana isirika ato anatin'ity kirihitrala ity loka. Aingana ary e. Ary alora nga io dia an'ireto voankazo reto. Na mantsy za zany sady mangetaeta mila hipoaka misy ny tendako zany. Oay aky tovolahy lava ranjanana be izy zany, sady tsy manao fitafiana mitovy amin'ilay tovolahy ety an-tanàna reny akia. Eny fa na zanaka amin'ny mpanjaka ary ve tovy amin'izao. Neva ndao hitsoaka hody ka sao dia olona fahavalo tony tsy fatapeviana tony. Raha fonka ta dia ndao aingana hody malaky ena tanàna. Dia n'izao izy mbola variana maka voankazo izao ndao aingana e. Tena hafa mihitsy ky ty tovolahy ty ka marina e. Fa mba viaiza ary izy ty. Mbola veroka ihany fa nahitendry zanaka amin'ny mpanjaka ary hoa tena tsy mitovy fitafiana amin'izao. Meva Ahoana? ndao andeha ka ndao hody amin'izay. Zaho akery Fara, andamitra eto dia mandeha dia hoeto ireo kitara eo. Zaho aloha andeha hanara-maso an'io lehilahy io hoe aviaiza io. Dia zaho akia hoe ahoana? aza miteniteny amin'olona mihitsy aloha fa ilazaiko vaovao ihany ao rehefa misy zavatra hafa ty. Ka raha fa valo na sanatry olon-dratsy ary io dia ahoana ka? Aza matahotra amin'izany ho andry. Vao manao fihetsika hafahafa eo eto dia tsofiko ty anjombony ty. Eny ary lasa izay mitandrema tsara indri a. Zay ary. Fa lasa ry tovolahy. Aleo aloha rahako maso alavidavitra ka. Mailo ihany ry meva fa sao dia mba olona mono andry tony. Maty a marina. Saika hitany le nerika tampoka teo izy. Tena ohatran'ny misy manaraka za zany a. Aleo aloha nga hodina mitapy a. Fa vao mihetsika eo io tonga dia taka mandrivorivo mizesika eny amin'ny tavany lahy. Aleo raha ngahijanonana dia ambanana amin'ity basy ty. Pitraha moramora ianao a. Pitraha moramora ianao ambadika ao a. Hitako ange ianao io e. Raha tiany lahy tsy hipoahany ty basy ty dia mivoa moramora lahy. Zay ary ny endriry meva. Voa Vao faty androany io ty marina.
aleo aloha ivoaka fa vo manantona anay io tonga dia azakazaka mafy sady tsofiko ty anjombony ty aleo ivoaka moramora tao tsy mivoaka aza mihetsika fa mifona zay tompoko mifona oy to vehivavy maninona rery amin'ny ala mikitroka ty ianao aleo aloha mody valiana amin'ny fanontaniany soa amelaka tampiko eo tika ny raha nanangako ta tompoko tovavy tsara tare sady tsara bika lava volo ay aleo ampidiniko ty basy tika za nge tsy olon-dratsy aza matahotra ianao zany ve tsy olon-dratsy tokoa ngamby ianao raha hitako amin'ny fihetsika anao teoko ka mahazo matoky anao ary ve za fa tsy olon-dratsy ianao ino a tsy olon-dratsy afa olona very matoa ianao makakitay aty dia ponina tiako ary tena mino za fa afaka manondra lalana amin'ny voakaty ianao very ye hitako tokoa aloha fa vahiny ianao e fa raha tsy olon-dratsy marina ary ianao tsy maninona fa afaka manampy anao ane za andao aloha hody any aminay dia hita eo ary mety tena mety zany tsy mba manao ohatran'le fanan'olona any vilona reny le manao an'le inomorin'le maika eo ampisitara reny tsy manao an'izany ty tena natoraly fitafiana moa dia manao antony lamba lanjy to sady atao ohatran'ny sikina izy dia ohatran'ny asiany fekibo zany asiany fekibo eo valahy tena soa ianao raha vavavy fa hono ary tovolahy fa foko inona hoa dia vaiza ho amin'ny misy anao ianao man tsy milaza fa very mika aloha ny anarako e aitokoa moa ny anahy kosa meva ny tena marina azy tsy misy foko alohany aminay e za mantsy avy any Antananarivo fa ny antony natongavako teto ny tena tsy haiko loatra misy fa dia tena mistery amiko mihitsy e efa tetỳ ampovoninala zay vo natsiaro saina niezaka ihany antady réseau fa tsy misy mihitsy aty aminareo aty réseau ye réseau fa inona zany dia aiza koa le hoe Antananarivo moa sarotra be ny anazavananao an'izany ka ianao raha tsy mahafantatra telefonako dia hoana moa ny aralanao an'izany réseau zany fa aleo zany ho any e fa hainao miandalana iny any zany eny ary e fa atsika nge efa kely sisa dia ho tonga e efa resy tajamaso iretsy ny tanàna oay zany angatona tanàna e raha valava maro dia mitambatambatra sady mivelatra voadidina fefy-ravikazo be izy sady avy dia avy ihany tena amin'izay andrefa natora-basika mihitsy zany hoe aty amin'ny sisina tsy nanany Madagasikara zany za ty ahoana tokoa moa zany ampidirana ny mika ao an-tanàna ao fahita eo foana ny amin'izany ka
mba hafetsy kosa ndry meva mendry fikafika kely teo dia fanina tanteraka mpiamina amin'ny vavahady fa zay ty ary ahoana e meva ngeky ity e tompony hafetsena fa izy tokoa moa zany ty tsy mahalala n'aiza ty amintsika mihitsy raha araka nefa nlazainy a dia very izy io tsy mahafantatra n'inon'inona sady ny tena loza dia tena tsy nahafantatra hoe ahoana nahatongavany taty natorono nitsaro ny farany aky dia zao izy tonga aty zao a izay ny antony nitondrako anazy taty amintsika mba hanampiana anazy miverina any amin'zareo fa izy kosa aloha dia tovolahy tena tsara tare kababo tanteraka ny zokiko vavy aza manany ihany eo mikifa fa hanampiana ngeny dia diaviny e driko ko raha tsy tiana avy eo ampiny nefa aloha tsy fantatra hoe avy aiza mahazo amiko eo ndry fa ataovy ihany manany ihany a dia miteny ahy zay miankina miresaka izy sy ny any ao ambadika eo dia zay tapaka zareo ao raha manaiky neny dia mijanona aty izy tazay mihitsy loha e izy ny tompony teny ato an-trano mantsy fa ny amin'ny matsy atasy mpanjaka zao no ahoana ka ho hita foana ky izany a tovolahy hoe ahoana zay araka ny fampiresahana sy miteny fiangavianao teo dia hotazominaty loha ianao fa kosa tsy mbola azo miseho be amin'ny fiarahamonina aloha eny tompoko sao mantsy dia tonga ny olana amin'ny matsy-tasy mpanjaka ny resakako nefa izy olona tena masika indrindra amin'ny resaka vahiny satria miaro ny fanjakany koa izy eny ary ao fa voaraiko izay teninao izay fa zany tsy midika hoe tsy mahazo mivoaka ny trano ianao ka afaka mivoaka eny amorontsiraka ianao rehefa toandro fa eny mba tsy dia maninona eny ary mamameva aza matahotra ianao fa rako daholo izay teninao e sady raha misy olana noho ny avy amiko a dia hiaro anareo hatramin'ny farany za eny re anaka ahoan'izay dada tiako le tsy mampatsialy lahy fa ataontsika amin'ny fiandohan'ny taona manaraka koa ny famindrapahefana amin'ny lahy zany tokoa very dada ery le roa efa nijery andro za sy kiakilevo fa amin'io andro io no mety sady tsara anaovana an'izany araka ny voalazany sapy ay ve amin'io ihany koa ny anaovana amin'ny fanambadidy lahy ay araka ny fomba mahazatra ve zandro dada sa mazava ho azy alefa eo daholo ireo tovavy tsara tareto an-tanàna tsy manodidina dia misafidy izay ty lahy lahy ay dradratra ok tsy maintsy anaiko lasa ho vadika any zany ianao rykalameva vao mahinana hoe lasa mpanjaky tonga de isarakirako amiko amin'izay tsy avelako efa ela matsy izay nanadalako anao zay a zay ndroko zay tena hoe ho vadiko amin'izay tsisy akialy io aminareo ka ndrindra moe dia amorontsiraka ety zany very mika
dia ahoana marina ho a ianao zany tsy hodana aminareo tsofa hipetraka aty aminay tsy manino zany raha mety amin'ny tany sy ny lalàna tiaka efatrandro saty izay nahatongava mika teto aminay ety amorontsiraka ety moa no mba fanalana andro faly ery izy sy meva milalao ranomasina rehefa reraka milalao rano io moa izay dia ety no mba mialokaloka no sady mihinana sy misotro ny rano imika moa tsy mety ho afa-po mihitsy fa zay sy meva indray fa tsy taitra amin'izany intsony misady ary izy fa lasa minakavony io indray ory fara fa ina aky mahavariana-ndrio eo fandringa tsy lalao ohatry ny mahazatra eno a afiry fara da mba hiakasary kely moa e akaina kely fotsiny rehefa tameo ihany e akasary io zavatra tsy mbola fahitako hatr'izay mihitsy aloha e mbola tsy nataoko koa tsy mbola nahita miendriko misy miaratsy tamin'ny nakasary nakasary tamin'ny telefona moa izany tokoa ve moa ny anarany teo zavatra izay mety mikavany amin'ny misy azy avany afaka kamasary dia afaka ilalaovana kilalao maro koa nefa misy fanorona aza moa anatako mahagaga mihitsy manana toreny daholo ary ve zany ny olana amin'izareo e kay fanaona kosa no mifamendrika raha nto izany e ka andriky mitady atory eo ambody vonio eoko matoko ty androany andao enjeo raha mahazoko nareo dia tena mampime mihitsy ka miaratsy ny tantara fa ahoana ry dada misy vahiny tsy fatapototra zany ny ao amin'ny Ramatoa Rasoa ao eny tokory dada taditiko mibidika mihitsy ny lazana zany lehilahy ohatry ny manao fitafy hafahafa zay e tena tsy fahita eto amin'ny manodidina hono e ary miaraka milalao amin'ny torapasika amin'ny fona izy miaraka amin'ny zanaka vaviny Rasoa anankiroa any foana hoe zareo isaka ny folakandro zao efatrandro hono zay misy an'izay foana efatrandro koa moa no nahatongavany tena ratsy ho amin'ny fanjakantsika eto Ambohitrimo be zany a zao dia zao lahy dia hoentiny miaramila tonga dia sambory avy hatrany dia sambory koa i Rasoa telo mianaka anaovana famotorana voaray mpanjaka fa mbola tsy fahinana-pandoha amin'ny vadinao ihany ianao Ramatoa Rasoa zao ianao dia mitahiry fahavalo pitsikilo ao an-tranao ihany ary nahoana moa zany no zao vao fantatra zany sa ve matahotra an'izany tovolahy zany ny vahoaka eto an-tanàna aty amiko indray aloha tsy azo anaovana an'izany azafady fa hono ary miky ahoana zay dia inona zany mba fiantso an'izao fitafinao izao iny koa e nare telo mianaka rety koa ary ahoana manino izay telo mianaka e tsy maninona ka eny are zao are ity ambony ity ny atao hoe joginina joginina dia ity ambany ity indray ny antsoina hoe cargo pataloha izy ity ay dia ariny amin'le tongotra anao iny zany ny antsoina hoe inona ay ve ty indray ny antsoina hoe kiraro zany io fanitsaka ty hitanareo ty anatiny ty ny atao hoe t-shirt dia inona tsara t-shirt ay ve tsara kosa zany ary aho hoe majereko kely ny sarile amin'le hoe telefona moa ie nao fa tsy maninona zany fa zany eo ihany fa
famindrapa-efana mpanjaka sy ny sananany ao ka atao amin'ity taona 527 ity izany hoe 3 volana sisa. Taona firy tsara hoe ry neva? 527 fa inona mataitra anao amin'izany ka? Kosa taona 420 e. 420 Hita fa 420 be tsy efa mivadika eninjato ve za amin'izany. Tsy azoko mihitsy an'izany fandehan'izany zavatra izany. Ela lezy Inona zao mampimia amin'ny lahy teo? Ary ary ma tsy metsy lesy Ty lesy tsy azoko mihitsy le. ka mampime lesy dia hoe efa taty amin'ny taona firy sy firy taty aoriana ve lesy dia niempotra any amin'ny andro mivazimba sy mbola dinosaure tany indray ve Tsy dia tsy tantara amin'ny lahy tsony izany zako. mo lesy fa za le lesy fa tsy metsy ny matotra be azao. Tena io ngely ty vao tena tantara. Ary Tena marina izany ary toy izy ndray fitantara lafa ianao Saleo lesy raha riva mirava indray toy izana fa hiditra alohatsika ka. Efa latsaka 5 zao dia sao dia taro eo indray. Oay eny tokoa le sady aloha le tira riva atorany amin'ny lahy. Ie mety izany ka. Sady za koa tany lahy misy olana kely amin'le mpanofatrano ao ambony keo dia sarako ara lesy misy an'ilay tantaran'izany nofo izany. Sady tsika koa mpanjaka. Ka andao aloha hiditra fa sao dia tsy azo plasy eo tsika ko. Ndao ary mety tsy ataon'ny lahy zay. Ohatrany tsy ratsy ity le sipakely anankiroa transfert avy any Tomasina iny Izy le ao amin'ny parcours misy an'la ve ty? Ay mokily ty ela tsy naharaka le za mivoaka anakarivotra kely iny dia ny sipa anankiroa reny resaka tamin'ny Gatale teo ambaravarana teo rangaha resaka transfert zay ny resaka ingo teo. Zany hoe hianatra ato amintsika le sipa anankiroa hianatra aty. Zany ve lesy tsy anaovany lakourse io indray. Inay moa afaka makaizako inay ary célibatairako. Fa ilavy ahoana ray kilasy amintsika ngely ty zareo Fangaly izy efa nitaky sady alahy ty tendra. Kalme labainina tsy voaraka amin'ny fieritreretany lahy aloha mibandy fa le sipambanjaka kely kosa nely ty ohatsy ny mampanony. Nareo mba koa amboariko vely ty. Nareo koa voay loatra. Amanely ty ahoana sa avela vototra zay omena lahy. Zay aloha dia marina fa nareo voay loatra ka averiko mana hoe voay tena voay. Rehefa hianahany lahy ho avototra ty dia omena ny zalahy fa ndray tazomiko Zay aloha dia marina fa nareo koa tena voay loatra ka. Kalma lesy dada olo ty ohatry ny efa voaeny sady le ty atody ty do amin'izay tsika mitsamy ikaly dia sady mitantara ny toy an'le tantara lahy rehefa eo. Eny ary dia zay hoa raha inony arivon'ny sakafo iny zay efatra mianaka dia sondray ny zavatra niseho teo. Koa sa mandoda mafy be amin'ity andro efa ny 7 arivo ty izany. Ode voay ty trano ty raha tsy te hita loza Oay, tsy fimatendry izy voay hoa ty raha tsy te hita loza toranay ty trano ty Loza?
loza fa miaramila matsy tasy-mpanjaka zany. Fa misy inona mitonianao mamameva vary zareo fa sao dia dorana io ny trano e. Ka raha vonoiny io anefa ianao dia ahoana ka? Dia ahoana raha vonoiny tona aminao ny amin'ny vatok ianao? Tsy mety zany e, tsisy maty zany eto e. Fakahita eto zany e, raha mikasika ny ray amintsika eto zareo a. Aleo aloha mariko tsara ty pasiantsy ty. Manisa telo za a. Raha tsisy mamoa eo dia tsy miala tsi nefa tonga dia dorako velo anareo a. Ho avy re a, ho avy re tompoko. Ao fa ho avy e. Aiza le fahavalo afeninareo ato zany? Ty za ty e, ary tsy fahavalonareo zany za. Fa ataonareo inona re izy re? Mangina aloha ianao ry malala. Tsisy malala nyty zany eo e. Ary to miseho be vava ndraiky ala ratsy ty. Tandre mikitikitika amreo alahy na singamboly ray amreo vehivavy reo fotsiny a. Fa toa dia ho aniko alahy. Aleondreo mody tsy taitra fa to tena sasy vonona mihitsy le ty zaka. Nefa io ve mba ho aizany rety miaramilako reny? Ohatra le fa tsy fantatra elahy nga hoe izy ty manona ny lahy ty. Sanasany elahy ohatra misoa manao vava sy manevatevana ato zany elahy. Ay marina. Ao a totendry rehefa taratra mifanilina tanan'le miaramila io izy dia tena hitako tena niendry mihitsy. Fa totendry Oay, ary to fataitra lahatra amin'ny anarako. Etendry tokoa ty ty e. Zanaky Matsetasy mpanjaka. Ary hitondra ny fanjakana taona ho avy zao. Mazava? Zay indray le taona tsy ho mazava amiko mihitsy. Za ihany le tsy tendry e. Mika lesy a, nga tsy tadidiny lahy. Fa fantatrao nga io ry Mika. Fantako io e. Otry, fa ahoana koa ary zao? Toa faly be ry Mika mahita ny tendry. Namany io. Sary ve fa mpinamana talohan'izao fotoan'izao zareo e? Namako ry zareo a, mpiara-mianatra amiko io. Tena tsy mifankafohy ianay io. Tsy rehefa matahotra elahy tsy miteny hoe namako a namako. Namany latay zay e. Io za lasambory a. Tsy olon-dratsy re io a. Tsy olon-dratsy izy fa mifona re tompoko. Ao ianao raha matoty a. Mifona re fa tsy olon-dratsy io e. Zany tasy tandrosokirana ohatr' zao a. Tsy mampinamana antsika kosa zao ry tendry e. Sady hodiny lafanina nefa tena ataon'ny lahy ohatr' zao tena tsy mety amiko a. Tena tsy fantatra lahy zany za. Ary satria mandray ana fahavalo io lahy dia ho raisiko fahavalo koa za manomboka zao. Io za lasambory fa ohatr' be sormona. Mika, ankosany e. Basty androany. Fonjeo e. Ino zany? Fonjeo fa ino zany e? Tosa na dosa. Tena nahoana le ty? Nitofiriny lave zany za sa ahoana? Mainy boanjiko dia nitofiriko. Zany hoe nisy maty zany zareo miaramila sy izay nanatrika e. Kalma aloha ialahy. Sa za mihitsy maty. Kalma aloha ialahy. Nitofiriko intelo ny tongotra an'le miaramila. Fa ilahy kosa nefa tsy vo. Rehefa le niondrika iny dia nitsoaka sy niantsoantso vonjeo le miaramila zany e. Dia tamin'inona to dia nanararoatra nitondra nisy telo mianaka nandositra. Ary tena natory tany atsazy eto anatin'ny 3 andro. Tinona molesa fa dia voankazo no manina tany e. Ary dia tena nitatarana izy telo mianaka na avokoa ny toetra ratsy nataon'le mpanjaka. Tena kay izy manao tsindry azo lena eo amin'ny fiarahamonina. Izay olona tsara fanasy mavita soa eo amin'ny fiarahamonina dia vonon'le mpanjaka daholo. Tena ratsy saina le mpanjaka.
anisan'izany ny dadandry meva sy fara. Aiza hoa. Reo olona reo moa zany dia tsy samanohitra moa zany dia tsy tratra n'ilay tsindry azo leny ary tsy misy samy sehoseho mihitsy. Tena marina vely ty. Tena marina hoa zany. Ka zay no natapa-kevitra anao hoe tena anaovako tapody ry zareo. Zay no teny meva mantsy tamin'izay nyresaka. Kosa aloha ireo tsy atoratra ohatran'izao foana ka. Marina mihitsy aloha zany lazany mevy zany e. Farany aza ho lany bibidia ty tsika. Zay vao fatifaty foana eo. Marina moa e. Ka ho aiza tsika hoanareo e. Iverinany matin'ireo mpitondra tsy valara reo any. Andeha hitady tanàna koa nefa dia ho aiza. Ary tsisy fokandray antsika izany koa aloha e. Tsy maintsy ilaza zareo hoe olona tsy fantatra reto ka ho aiza. Aleo aloha zay anjo amin'nika fa izy mbola varina eo amoron-drano io. Tena nao manampamaty ke maro tendra. Dia sahano lavy saika mona anay. Modinina tsy fantatra mihitsy rehefa tia tany lavitra. Tena mampalelo anareo mijery an'izy telo ihany dia lasa mikoga ny adi-tsaina sy mifangely firina noho ny amiko. Rety tatary ty tsy mahazavamiko na dia ray azy ohatra ny reny velona tamin'ny taona rivo reny izany. Eny tena miverina moa zaniko savy manofo zay. Matsiaro saina zaka. Orimika ahoana fa ina ke mampilasena be anao io? Ka mandinika za hoe ndao hiverana votriny be any anao valifaty tsika sady valifaty ho any dadanao ihany koa. Tena tsara ty mikitika. Marina moa maranidranitra endrika mateo ty. Raha mba lazavadiny io azao. Tsy mazoto sa matahotra ianao e. Maninona ny tsy mamaly mihitsy sa variana mijerana fotsiny? Andao aloha eny amindriny eny dia hiteo ny jeresantsika sa ahoana? Andao ary. Aiza ve ko miaramila efa roapolo labe zao dia raika lahy iny dia tsy azo lisany. Raha zao no mitohy ro ahako tato an-dapy lisany. Dada, tena fitaovam-piadiana hafa mihitsy ny nampiasain'le ry e. Tsy haiko hoe ino reny fa dia mipoaka mafy be sy misy le lafo mivoaka mihitsy any amin'le fitaovam-piadiana. Raha ianao no teo amin'ny toeranay mpanjaka dia mety nandositra toy anay koa ianao. Marina aloha zany tenen'ny lisany reto zany. Eniko atra ty mihitsy matsy ny fipoakany. Ny tongon'le ray ara moa dia tapaka saika antsipika tery mihitsy fa nofo sisany tazona. Fa fitaovana ohatrany ahoana loatra zany ampiasaindry zareo zany. Efa hoe tsy hay mpanjaka. Zao zao dia zao lisany dia avy ny ekipa. Dia andana tediavo any zay lehilahy zay. Ilayntsika matsy ny fitaovany. Sady ilayntsika ihany koa izy hampianatra amin'ny fanamboarana an'izany fitaovana lafo vidy zany. Noho izany ahoana mpanjaka? Raha pitsy vao maraina dia ndana tedavy any an'ala andrefanana zareo. Tandre misaovinona
mila mitandrina ihany koa nefa fa sao dia lisa no maty any voray mpanjaka za ndray aloha tsy ho azony lisany araka amin'ny lisany any izany tediavin'ny lisany faty any zavatra fitaovana mahery vaika be reny ve no ampiasainy ay saiky tsy hitako azany lalany tamin'ndray arivo iny zavatra kely iny ve le sy dia nahavitana naboaka mafy dia mafy ohatry reny rentany rendanitra mihitsy za hoe za mbola mikarakara zavatra maro hafa aloha dia ny fomba azahoan'ny lisany azy fotsiny no tsy haiko dia mandeha ny lisany dia samboly izy hoento koa le iza le tsirika misy poziny iny le mampatory reny dia tifiro amin'iny koa izy mba alemy amin'izay raisina fotsiny izy ao ve eny tompoko ao fa teneniko miaramila zay Narsika zany tokony hiverina malifaty ka ny rapisy any ange araka mifampiresahana tamin'ny ensoa teo moa zany dia hoe izy mijanona zany mba miafiny mandrapa aloha zay fa tsika telo manadamo mandeha any dia mba ahoana moa zany dresiny andresantsika miaramila manjato tsika nefa dia telo fotsiny aza matahotra amin'izany nareo vao mipoaka fotsiny dia basy ty dia tsisy sahanantona antsika ireo ka raha mirombo manantona daholo any zareo dia tsy araka mihitsy ny tanantsika ampiasa ny fitaovana iny aza matahotra ho anareo fa mino fotsiny ihany mivavaha amin'ny Jesosy fa izy ny anampy antsika hamongotra ireo mpanao jadona ary mpambotra vahoaka ireo Jesosy ho ianao Jesosy fangatiny zanahary ihany ny vavahana ka Jesosy ankiny zanahary Jesosy ki dia zanak'Andriamanitra na le ataon'ny sasany hoe zanahary zanahary hoe ie dia iza zany ny vadiny ka mika tena azavao tsara aminay mihitsy aloha fa tena tsisy azonay zany hatramin'izay na olona dia tena tsy mbola nahare an'izany hoe Jesosy mananjanaka koa ny zanahary tena tsy azoko mihitsy zanga manyandaly ay moa zany za tia amin'ny taona fahagola izay tsy mbola mazavamiko mihitsy ny antony ary mbola sarotra amin'izareo mihitsy ny afantatra an'izany Jesosy zany satria hoe zanahary no nafantaran'izareo an'izany Andriamanitra zany raha azoko tsara ny zany dia mbola tsisy maraka ny civilisation ny aty satria mbola taonjato talohany natongava amin'ny vazata aty amin'ny Madagasikara hita taratra amin'izany hoe mbola tontolo iainana tsara be le aty sao zareo mbola tantara hafa koa ny amin'izany fa samy aloha ny matory dia ny andro ty efa miamaizina ihany jereo ange iny ensoa ty efa matory be eny ary zaniko tafandrimandro daholo tsika eny ary tsika rehetra tsika rehetra mangina aloha dia no fa misy olona mikasokasoka ny any alavitra any ka mbola tsy maraina koa nge ny andro roneny fa misy ina ary zany ahoana tsy diso mihitsy ny ensoa teo ka fa tena olona aloha fahinoko anazy teo sady efa navaratra any le izy ka ahoana ny atao rakizy matahotra zao mitony fotsiny loatsika fa hitatsika ny anaovana an'zareo eny ary izy zao dia mitsangana dia ndao andeha moramora
andao azy mitsalona aloha zalahy oka aloha tena natory teto reny a jere io mbola misy afo voaingana io no vonoana mibozaka anatoreny koa mbola tsy niarina tsy alavitra eto reny a noho izany mila mailitsika ndao fa tsy maintsy hita reny e tena raha mbola miandro teotsika dia tratra teo soa ihany fataitra ny ensoa ka zany e tsy matoro mihitsy fa ohatra ny efa manindrinindry mandry azany fahatongavany dia aza dia moratoroto be ohatr'izao aloha nareo fa tena latsaka io tsika latsaka anaty atsana io tsika ny andro teo maizim-bolana tiako tsy afaka mampirehitra ny telefona fa to dia tazany zareo eo tsika tandrema ro mika efa misy antsana benga io e tandrema ve zany zalahy misy miantsoantso be zany mika mahely ve anao valio azy mika ndao mihitsy aloha tsika hiala teto romeva ndao aingana ndao dia rehefa mazava ny andro jereny eto izy ndao aingana reo zalahy sambory dia fona re tokoko mba mifona aminareo resa e tena mifona mitalao aminareo aza tao ansasanako nareo daolona tonga an'izao zao mika lazakanty fana mba velao resanako zay hoe ny atao zao fa iza no mitondra fahavalo tao an-tanàny e velao resanakatena mifona mitalao rea ary to mamelaka fona rea ary to mbola mandrora ihany koa ino reny ty atonareo inasanako e zany ny alehany e mifona mitalao rea aza tao an'izao ny zanako fa tsy olon-dratsy ane izy e tsy miraraha zany aho a tsy miraraha zay antsoantsonareo any ahy e reo zalahy any an-tanàna indray memenina ny mpanjaka sy telo zany ny rasanareo e tao zalahy dada aona lesy tendry a reny zalahy fa tam'ireny efa misy inona dia azo ny satsy azy liolana saina samborona araka ny fahitako azy aloha ohatry ny azony mihitsy io satria tsara reto zany vaovao zany ohatry ny misy olona hoenty zalahy mako io fa loatsy alaiko malaky mihitsy mandalina tonga dia mandeha tokoa efa tena dotina ataoko malala ny anarako amin'izay reto reto fa azonay izy tompoko hoandray le ty to le tena tadiavany indray le teny tsy tao fa oa zao fa aizany ty le ria ka maty izy tompoko fa maty ahoana e efa nyteny tamin'ny lisany za hoe tsy vonoana izy fa atao sambobe la tsy mazava ka tsy izay no namona anazy tompoko fa ny anjera tany anaty antsana lalina be izy dia maty izy any zany namonony tenany eny tompoko ay tena vela lisany any zany izy mbola nody anareo zao e tsy faninareo e tena tsy faninareo sady niosina anareo zany koa tsy andaitra e idio any faninareo e tsy fanina mandrakizay nareo andana zalahy idio any reo a dia tandremindray mikidikitika an'le torana any lisany a ao raha ngafy efa nahy iny torana iny aika la idio any aloha
mandavaka fetsisany aferahantsika telo. Ny sakafo sara faminana. Tsy vitan'izany fa sady kely mbola ohatra reny ankisory mafy saoka. Nanaka eresatan'izao ny sainy sakako ona kosa morony eny io nantsava imikana tenena navitra ty ndao tsy mifahafatesana no nietraketsaky reto tsy mataotody reto ihany nefa ino aky mbola hivaly amin'izareo zao ary na hoelana hoaingana dia tsy maintsy rava ny fitondrana tsirariny ataon'ireo olon-dratsy ireo. Tena tsy vanina mpanao tsindry azo lena amin'ny vahoaka mpambotra rena tena tsy rariny marina mihitsy sandraka izy ary tsy maintsy koa e sady mila mifavaka amin'ny Jesosy koa nge ony e izay lasa mika amingoranareo mpanao ratsy rehetra sady izany koa no mitantana antsika sy mankahiry antsika e fa izy aloha ilay hoe Jesosy e mpimasa abiby sa izy zany tsy azo neny zanakiny zanahary zany dia le zanahary pary atsika. Inona tsara hoe ary samin'ny oviana ary iza koa nilaza taminareo fa hoe misy zanaky ny zanahary zany ka mika nge no nilazan'izany taminay ry neny e. Zany hoe raha ny azoko tsara aloha dia mitovy amin'ny mifavaka amin'ny zanahary ihany e satria mifavaka amin'ny Jesosy zanany ary marina izany amiko satria mika mbola tsy nanorovoana antsika izany mihitsy ary izay marina tokoa izany ry reto raha teo izao izy efa avitra sika okizay ry neny marina daholo izany saingy aza miresaka momba mika ntsony aloha fa tena mandratra mafy ny foko. Eny ary samy mivavaka tsika ary eny ary volana sisy ty dia tonga ny andro malaza amin'nyrana fanjakana eto am-pelantanako idada mantsy efa 80 taona mahery ohatra ka manakaiky ny 70 taona kosa zaty dia amby ihany koa no ampiakarana amin'ny mahevahovatika le kiala aloha tena mandabe foana nefa na hoela na hoaingana tsy maintsy vadiko iny e izy tovavy tsara indrindra eto amin'ny tanàna mantsy ka tena kanto sy tiako loatra mbola vo 12 taona manko za dia efa nanadaladala azy hatramin'izao nefa tsy mbola nikiny foana omena hody fitiranga iny alohan'io andro io amin'izay tena anaiky tsara sy tena iangavy anandray mihitsy izy tonga vasoa lesy ny andro malaza ry tendry olo tia eny tompoko anome sakafo anisy telo mianaka ngay lahy eny tompoko sao zandry efa ho ray volana ireo zay tsy ny sakafo tsara tsony fa manomboka an'io dia soloa tsaratsara amin'izay sakafon'zareo fa sao dia ho faty ny anoananao zareo voray tompoko dia tsy ilaiko abijaliana be tsony izy indrindra fa imeva sao mantsy ka lasa mahikôzatra eo iny dia lasa ratsy endrika indray ataovy toy ny reny tsy baby re mihitsy izy dia karakarao tsara amin'izay voray tompoko ay dana amin'izay laha dia malakilaky tanteraka za zany very tanteraka amin'ny fonoko hoe mbola ho afaka amin'izao fangejana zao ary ve sika fa maninona kindriry farano miteny an'izany tsy mitsahatra mivavaka ao antsika kia ary mahagaga dia
toa misy ery sy finoana isan'andro izany ato amiko. Miteny hoe tsy maty mika fa mbola anavitra antsika. Fandrivy adaladala ary zoka. Ny raha nahita teo mihitsy ingeny ny anjerany e. Marina tokoa izany ry meva. Eny e, manaiky fa ny raha nahita ny latsahany. Fa tsisy nahita mihitsy izay tao ambany tao hoe maty izy sa ahoana. Eny e, toa marina tokoa izany nefa Zao ry neny sy fara. Manana finoana dia mivavaha fa mitondra heroa sy ho antsika fivavahako. Voatanisa izany ny enako tanatin'ity ala ty a. Andro maromaro koa izany tsy nahitako amin'ny meva. Asa mba manahoana izy izay any. Mba malahelo mitovy aminahy koa ve izy. So ihany fa mbola fitiavan'Andriamanitra natosa mbola tsy maty tamin'ireny. So ihany koa fa isan'ireo alan'akondro nitady ana raha tsy izany dia tena potika tanteraka. Loaly tiako ny tena nidona mafy. Fa dia tena enjakenzana ihany aloha nanao anazy toy iny. Fa ihany aloha mba efa sitrana ilay izy e. Fa dia efa tsy dia mivoto be intsony. So ihany koa mba be ravina ty mba afaka atao fanafody. Sotranao izany Andriamanitra. Tsapako fa mbola misy atidy tsy vitako. Hoavy za meva. Hoavy za navotranao. Analanao eo am-pelatanan'ireo olon-dratsy za. Tonga eto mba vadin'ny tanàna ihany za. Hoay. Misy mpiambina anankiray ary tena varina be izy izany. Aleo raha to dia joroka eto amin'ny ankavanana eto izy. Avy dia olako ny lohany. Dia ahoana amin'izay izany ny atao. Hitako ranganivotra. Aleo soloina an'ireto akanjon'ireto mpiambina reto ny akanjoko. Zay. Tao amin'izay fa hity rano. Ahoana tsara hoe dia sanatria ve izany tsy maty le tovolahy vavaly mahery vakiny e? Matoa misy mpiambina voaendaka sy maty izany? Tsy fantatra loatra mpanjaka zay antony fa izy efa nitsitraka be teo no hitanay. Fa misy ina ry amba. Tena manay aletsy a. Fa ahoana? Misy mpiambina ray voaendaka hono tany amin'ny vavady andrefana tany. Tena manay mafy aho fa mety tonga ty indray zany le tovolahy mahery vaika iny. Teo sanatry tokoa ve? Aleo rangahy ifampitady eto a. Sao le sandry a. Eny tompoko. Ampivoria daholo zalahy. Dia taitairo daholo ny rehetrarehetra mba homailomailo e. Dia hiambina tsara isa-toko koa. Ary raha mahita zavatra hafahafa lisany a, dia tsofina reny vakana reny. Hoe vakana maneny ny bozona ny lisany reny. Mba lalàna fa misy fahavalo mantsy any. Zay a. Eny tompoko. Zay. Ary misy inona koa
ohatra ny taitaitra daholo ny miaramila sy mimpiambina. Na za koa raky mamantany tenako. Tena misy zavatra mampamialamiala andreo mihitsy ka. Rehefa lasa daholo ny mpiambina fa ahoana ary? Tena zao ny fotoana ito antsika. Tena marina e. Oay, misy mpiambina ray miverina reniko. Tena tsy isy feky ty. Andao aloha mitsangana fa tsy maintsy miady tsika androany ka. Sa hoana ozy nareo? Raha izay mpiambina anankiray io ve dia tsy ho lavisika e? Avy dia asiko amin'ity vao tonga eto. Isa, roa, telo. Mika ihany ty. Mika? Sady asa ihany ty e. Fangahy ianao tsy... Tsy filaza aminareo fa tsy maty zany Mika. Tsy maty zany ka, tsy maty zany a. Zao hitanareo zaoko. Fa zao fa zao aloha e. Any ivelantsika miresaka an'izany a. Fa andao tsika to dia andeha. Fa efa tena mahay mirazo ny fahavalontsika. Eny ary, andao aingana ary. Tarisiko ny lalana dia nareo manaraka avy aoriana. Andao ary. Oay! Va mieritreritra no aizy nareo e. Vao mandroso eo lahy dia toa dia tifiriko amin'ity basy ty a. Sady efa ela izay tsy mipoanty zay. Tsy toa an'ireo mpiambin'ireo za. Tsy misangisangy kely ty za. Za tsy mitovy amin'izany ka jokijokiany lahy tsirairay eto. Ary androany amin'ny takony tantarany lahy. Tsy elazo mihitsy ny andeha nimba ny lanonana sy no afaka amin'izay karakaraika eo. Ka mandrosoa lahy raha e. Zao a. Nanareo teny mianaka to dia mandefa efa milamina ihany. Efa narepaka daholo ny miaramila tany. Azy Mika, zahay tany araka aminao. Azoko izany fandana aloha mandeha ho afa mamahy be ato. Eny ary. Ho aizy. Tifiriko amin'ity lahy Ary tojo. Efa hainy masina leso miala amin'ireny e. Hoay. Ary tena manao bala mihitsy le ty ka. Aleo dia efa tena ifampitany eto zany amin'ny tontondro sy ny dariko zany. Zany ary tatazo e. Tsy mahavola e zany e. Manao e lahy zany a. Maivana be zany. Tirany na tatazo e. Zany ray vola e. Eo e lahy aloha efa andeha antsika mivady malala koa e. Tsisy anaiky moramora zany eto a. Ary aza mitsoky lahy e. Aza vehivavy lesy ny enjehana fa ty raha mafy lahy. Efa dia to dia tsy rahako amin'ny tongany ty. Tsy afaka mankaiza tsony lahy. Inona lahy? Inona lahy? O lesy mifona lesy. Zay fa resy Assure Mika. Aza vela mifona tsony e. Tsy lama ty ao a. Assure Mika. Taovy mahita Assure mihitsy Mika. Be izay vita any lahy teto zay a. 7 andro ny anylisany. Fa ny ray andro kosa ho amin'ny vahoaka. Mika, ataovy mahita mihitsy. Inona? Inona ny lahy? Zany ary. Assure Mika. Zay ny lahy ka. Tena nitoratorany lahy ka na vovomasinanga. Tsy mbola maty tsara io fa jereva mbola miaina ka. Dia tokony faranana amin'ity ary ny androny io. Tena olona tsy vanina mpanao tsindry azo lena. Tsy vanina, tena tsy vanina. Mpanao dibe sady. Aleo to dia batana eto ty. Dia hoentinany amin'ny rainy. Ary atolotra ho amin'ny vahoaka fa izy tena olona tena ratsy saina. Ary tena tsy mety ny mandatsakain'olona to dia aseho amin'izareo zany. Ka mafy loatra kosa angenina ampitondrany io anay teo e. Tsy mety fa to dia aleo to dia atao an'izay fa izy ela be zany. Aleo to dia atao an'izay lasay mika zany e. Aleo ny tsiny sy ny to dia anao ny asany reto a. Ndao hoentina ho tsara ny vahoaka ary zareo. Eny azaniko. Mpanjaka mitsangana moramora dia avy manatona aty. Mifona reto tovolahy. Tsangana e. Tsangana dia mivoa. Fa zany fifonanao zany any amin'ny vahoaka mety amin'izany fa tety amiko mihitsy. Eny ary le roa.
tena mbola mamerina mifonana ihany moa e. Ela be tena mamerina mifonana sady mahatsapa fa tena tsirariny tokoa ny nataonay ary faly ny gioka ny tombontsoa sy nambotrira vahoaka maro anisa fotsiny tsy mba nijeriny madinika tena mifona re nefa tsy maninona fa mendrika ao anay ny faiziny andao fa ela be zany e mendrika ao anay mahatsapy izay fa tena misy farany ny fanjakana eto tany raha volana sahady izay no nafanatany geda sy ny tsirariny ary ny tsindry azo lena natao tamin'ny vahoaka noho ianao zany Romika faly tena faly izay taminao miaina malalaka ny vahoaka zanareo atapony roa re hita ianao anondraka heroanao ahatafitanao amin'ny fiainana mbola ho avy tsisy fisaorana zany niny zao hoe adidiko nge manampy mpiarabelolay tena tsy vitako samby rery koa reny raha tsy teo nareo telo mianaka fa indrindra le Andriamanitra nary zao tontolo zao ka zao ary amin'izao fotoana fanaovam-beloroma zao dia ingane tsy veloma mandrakizay fa mandram-piona ihany satria koa menao mpivahiny mandalo ihany neto ka tsy maintsy andeha hanohy fiainana any amin'izay nevinao dia tia misy vatsikely nomen'ireo vahoaka tamin'ireo sovitanao ireo mariky ny fifaloim-posy fisaorana anao rereo nahazo lesina izy ireo fa tsy tsara tokoa ny mandatsakaina ary nahazo an'izy ireo tamin'ny fahafanana navotana anay volamena sy vatosoa izy reto satrinay dia ianao no mpitatana ny foko ankehitriny satrinay koa ary niaraka hitoetra aminao ka noho izany indrindra nanoloranay andreto fanomezana volamena sy vatosoa anao reto andrekako mendrika anao very reto mendrika anao zany anaka raisy Romika raisy re Romika fa mendrika anao io azo misalasala rehefa raisy Romika eny raisiko reto ary tena sarobidibe amiko ny tena marina tsy manaka valy za fa andeha amin'izay koa vavaka sisa natolotrako anareo amin'ity toerana misy anareo ty ny volamena sy mivatosoa zavatra sy nananako hatramin'izay mihitsy no nomenareo tena faly ary zareo tena faly ka ho ia hoe mitomboa arena ianareo sy ny taninareo izay nilaozan'izao volamena zao ary ny tompony momba anareo mandrakarivo ho tanàna tia fihavanana sy fandrosoana ary ho lavitra ny fahantrana ny tanàna anareo ary izao koa izay ho mpitondra eto dia izay mpitondra nyity foko ity zany dia mba olona hay hanompo vahoaka ary vahoaka koa dia vahoaka mora hoentina izay ny teniko farany ao fa mandalo za rehefa misy fotoana mahamety azy tsara tsodrany dia mahaleva malasana anaka veloma Mika ndana terikely akizy Romeva andao ateriko kely ianao Romika aza raha sitraka ao sitrako tsara ka veloma niny veloma fara veloma mandram-piona Mika iverina amin'izay ianao eto ve zany zany iverina maeva ahoana izay fa nahoana no milatsaka ny ranomasinao tsy haiko Romika faly zazy nefa malahelo koa tao fenifeny be zany foko zany te hitroatra mafy te hitazina anao nefa ataoka onona moa zany ianao andeha eny tsapako tokoa zany ka zoanao ny tomany nefa zao raha malahelo loatra anao dia tsy mety zany
anjara reti-po aminao nge zany ao fafafako ny ranomasinao dia oka izay mo hoe manjara mitomany eo koa za tsy foko nge ianao e za koa tsy mafoy ianao nefa dia tsy maintsy zao aloha ny enany any androany volana mbola iverina eto za tsy hanadinanao zany amin'ny tany misy ana any ono a afaka manoloka anao ve za Tino ny antsoala tamin'io ka ny revaiko lesy naneny teo efa tamin'ny dimy sasany iny izy ny aneneny be dia taitra mihitsy ako tsisy ny ansakoroka iza tapaka te zany novololahy tena tapaka fa ny zavatra tsy voalazako any lawa dia izao hoe avinga jereo reto sary reto hoe oay le ty izy ality reto sy mpamanjabe reto ary eny amplazy ngely ty lisany zany manja kosa aloha ye ty lesy mimeva ary ty fara zay ngeny anaran'ireo e fa elava ely ty mitapy sary tany anaty nofo ny ely ty tiasion alana tena izy ty e ka mistery amiko angely ty le nofo e zary angely gaga mihitsy am'izao zavatra misy zao e tena tsy mampinolo ty e ary ty za fahavalony lahy tao anatin'ny nofo ahoana sao de tena ho fahavalony laly ty zahay aza mianiany olo ty tsika efa mifampitondra tompirahalahy ve lesy dia anao azy zany a dao le sianatra valy ty koa miany antsy tonga dia mifonja zay le tytsika le salle de classe efa tsy fonja zany lesy asy ka fomba fiteny lesy zany a zay indraina le major de classe to oaly fa tsy fa iny ty mampirarikivy an'lahy ty a fa tsy reny vely ty ry aiza nandalo amin'ny lala tsara veny re vely ty tsy le io vely tao amin'ny telefona an'lahy ye tena ohatran'izy a dia reny koa ny ely ty le avaina tomasiny aleo izy reko tsara ndao ty voakaingana dia enjehana andao ema tena toizy tokoa antamoly ty a toizy tokoa meva vara nofo mistery amiko mihitsy iny nofondray alina iny aleo tsokoranga meva meva
mpitolotry ny Bira Radio sy ny Mamiratra Group ho anao teo. Ny tantara mitohy nampitondrana ny lohateny hoe Nofy Mistery. Diapeny ny Faniry Randry. Ireo anome aina ny tantara: Sarbitso, Mirana, Patricia, Manantsahaza, Eric, ny aina NADL ary Patrick. Nandrindra sy nanantotosa, rindra tahina Rakotondrasoa.